maro ny olona rava amin'ny fiainany, tokantrano, rava ny fidiram-bola, rava ny fahasalamana. Fa ao anatin'ity pasika ity pasika fananganana ho anao. Zay indray no zaraintsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko natratra ny pasika fananganana ipaka amin'ny fiainanao ane zao pasika izao. Lioka toko fa 420 tsy anto intsony izy fa efa nitsangana. Ny dikan'ny pasika dia pasika fananganana. Jesosy maty noho ny fahotantsika dia nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy mba hanangana ny fiainantsika. Inona ary ny tokony ataontsika mba hahatonga ny fiainantsika hitsangana? Hoy ny Romana toko 9:1 hoe ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo izay mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy no manangana, ary raha ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty izany no mitoetra ao anatintsika dia hanangana ny fiainantsika izany. Izany hoe mifamatotra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny fitsanganan'ny fiainantsika. Izany hoe ny fanahin'ny fananganana. Hitantsika tsara ny lalan'ny azo fijaliana fa Kristy dia nipotipotehana, nitorotoroana ary tsy fantatra olombelona mihitsy ny azy fa nefa nitsangana. Ary ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny fananganana, tompon'ny fananganana ary loharan'ny fananganana. Ary io fananganana io fananganana tsy mety ritra. Izany natonga n'Andriamanitra nanangana an' Jesosy. Noho izany aiza miala amin'ny mandrakizay. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia tompon'ny fananganana, mpanjakan'ny fananganana, rain'ny fananganana ary manan-karena fananganana, izy ny loharan'ny fananganana. Mety matsiaro tena rava angambany ianao, rava ny fiainanao, rava ny fahasalamanao, rava ny tokantranonao, fa ny Andriamanitra ivavahantsika manan-karena fananganana. Tsara ny manana diplôma, tsara ny manana asa, fa tsy afaka hanangana ny fiainantsika izany satria misy olona tena hoe spécialité-any mihitsy ny misitina fiainan'olona, manala baraka fiainan'olona, ary mety efa nalain'olona baraka tato amin'ny Facebook ianao. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra manan-karena fananganana. Mety rava ny fandraranao ary ny asan'olona mantsy ny valeur, ny ary efa tsisy asan'olona dia tsisy valeur, very valeur eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny ankonana. Fa androany ny Andriamanitra ivavahantsika anangana ny fiainanao. Ivavaka tsika to. Mankasitraka anao zay Andriamanitra fa tianay ianao ary fitiavana faratapiny zay nitiavanao anay, zay nanoloranao ny ainao maty ho anay ary nitsangana ianao satria tianay ianao dia anangana anay, anarina anay ary manana fiainana vaovao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné ny page ianao dia manasanao izay isabonina amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.